dia na amina na corps amin'ny Efésiens 4 tsika manomboka verset 11 à 16 rehefa nanangana ny église ny Jesosy dia zao tadidio ary saintsainy foana fa nanangana 5 ministères izy mba hahatonga asianao ho tanteraka esprit amin'izay corps aza manaiky mihitsy aty ambonin'ny tany ianao mandrapatonga anao any an-danitra andovanao ny lanitra aza manaiky raha tsy tanteraka amin'ny zavatra rehetra rehefa mivavaka ianao dia mangataka amin'ny dadanao dia angatao foana izy le fanahy zay efa ao anatinao dia nakakinao ao anatinao izy andreo zay efa nandray any batisa amin'ny fanahy masina zany rehefa nandrayin Jesosy nandrayin Jesosy tompo amonjy fiainanao manokanao dia nomeny fanahy dia io fanahy amizay manomboka manamboatra an'ilay tempoly ahafahan'ny raisy ny zanaka mitoetra ihany koa amen Jean 14 manomboka verset 21 misy an'izany zasin'ireo izy izy hitoetra ao aminy ihany koa dia zao ny antony ny antony mampisy an'ilay 5 ministères dia mahatonga antsika manala antsika ao anatin'le non connaissance ao anatin'le incrédulité isan-karazana le tena zay ambarako aminareo Jesosy dia manadio anareo Jean 15 verset 3 io teny io androany dia mbola ampidimy indray arapetrany ao ambava-mpanompony androany manana invité tsika androany pasteur Liv alléluia zoko ara-pinoana izy alléluia ndao tsika mba tehaka azy mbola hitatsika izy reo avy eo ity izy itsy kaiky ny pasteur onjitsy izy tena isorako Jesosy mihitsiny asa raha tadity ty zavatra anankiray ty tao anatina trano kely tao Mahamasina zay dia zany mangeta eta dia mipetraka eo ambany eo fa voaniditra fa naizina za na izy koa rehefa nijoro zay vavolombelona zay fa naizina za tonga dia fantatra hoe misy connexion hafa mihitsy ny tao anatin'le izy dia nanomboka tamin'izay dia gaga be zay pasteur Odolona tonga miteny nareo amin'ny rahalahy dia miaraka miasa nareo izy izy dia rehefa mitory tena izy dia rehefa mivavaka izy zany tena Jesosy mba hampianaro dia na hampianaron'Andriamanitra amin'ny alalany any resaka vavaka zany tsy hoe fa parfait be ny amin'ny resaka vavaka fa izy nampianatra na amin'ny resaka momba mivavaka zany alléluia dia tonga manamangy antsika eto izy androany maly alina moa izy efa tonga dia mandalo eto izy hatramin'ny rapitso maraina dia mbola misy fotoana mbola iakarinay mety gasy tsika fa maniny izy tsy hita foana tamin'izay fa niakatra tany Marseille izy dia nakany Madagasikara foana fa zao izy mipetraka aty France amin'izay dia hoavy matetitetika sura mihitsiny ka zao nametraka teny ao anatin'ny fony mpanompon'Andriamanitra io Jesosy androany teny zay natokanao ho azy ho anao teny zay anafaka anao teny zay anadio anao manapaka zioga le izy teny zay manaisitra an'izay tsy namboleny ray rehetra ao anatinao rehetra azo toko mihitsy zany alleluia ndao tsika hitsangana dia andao tsy antso ny fanahy masina avy any ivelany tsika fa le fanahy masina ao anatintsika mba hisy révélé zany hoe lasa tonga transparent mihitsy tsika dia rehefa nan'Andriamanitra io napisy an'le connexion amin'Andriamanitra sokafo ny fonao dia tena teneno Andriamanitra Viens,
te dire oui, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, agis comme tu veux, Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas du Père, à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. A toi que tu si allarga dentro la terra de mata, toi que ora basta. Ce nom est glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est glorieux, ce nom c'est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans proclame, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est glorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, oh Seigneur. Merci pour ton nom, Seigneur Jésus. On ne s'en fait pas du nom des maladies, du nom de notre ennemi, du nom du démon qui oppresse ce monde. Le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, est plus puissant que tout autre nom. On proclame en ce lieu ce nom merveilleux, au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Tu es si merveilleux. Alléluia. Iaraka ivavakitsika. Misotranao zay iray ny amin'izao fotoana izao. Misotranao zay iray ny amin'ny présencenao eto miaraka aminay. Misotranao zay iray tamin'ny tomanao anay tsirairay avy eto amin'ny présencenao. Misotranao zay iray ny amin'ny tarihanao anay eto. Misotranao zay iray ny amin'ny fanikafanao amin'ny masom-pananay tsirairay avy satria mangetahitanao zay. Misotranao zay iray satria manjaka feno eto ianao. Misotranao zay iray satria anovanay ianao, anitsy anay ianao, ary ampitombo anay hatrany ianao. Voninahitra ho anao Andriamanitra iray Jesosy Kristy fanahy masina. Amen. Eto am-piandohana dia anararoatra kely Misaotra afaka mipetraka antsika eto am-piandohana dia anararoatra kely misaotrantsika tsirairay avy ny amin'ny fitiavana sy ny amin'ny fitondranam-bavaka tamin'ny zavatra nahazo an'izy teo dia ny zavatra tena tsikafy tao anatin'izy izay fitiavana izay. Dia ny zavatra tsikafy zavatra nampianaran'ny fanahy masina anahy dia ataontsika hanokatra ny 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 andiny voalohany sy faharoa
aveo dia tingamy eo amin'ny anjiny fahafito sy ny anjiny fahatelo ambin'ny folo. Zavatra mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'izay hoe firaisampo, firaisan-tsaina sy fitiavana ray fo zay satria joroko vavolombelona kely fotsiny satria ry izatsina jorojoro hoe dia zay joroko vavolombelona en placeny le mitondra vavaka anazy sika dia ny zavatra ntantareny anao hoe zaho izy tena gaga fa tsy nare douleur mihitsiny tena tsy nare fanaitainana mihitsy aho izy izy na tamin'le voavoan'le na voavoadidy na tamin'ny durant an'ny endrasana mandehanaka any amin'ny hôpitaly na durant ny intervention tany amin'ny bloc na après aho izy dia tena magaga fa ohatrany hoe tsy nare douleur aho izy dia natsapa fiadanana izy dia izay fanaitainan'izay satria izay zany hitako foana koa hoe toloantsika foana hoe tsisy fanaitainana ore na kely azy dia izay nijoroany vavolombelona tamiko hoe zany izy tsy nare fanaitainana mihitsy. Dia dalo amaky an'le kristianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo anjiny voalohany sy faharoa ary anjiny fahafito sy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiko amin'ny version français courant le izy. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Amen. Je pourrais aussi avoir la foi capable de déplacer les montagnes. C'est flou, les avatars tenus de Jésus. Oui, si ça va n'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny finoana dia nefa nientindray Paul nahazo révélation avy amin'ny Jesosy any hoe na dia manana an'izay foi hideplace montagne izay ary ianao ka tsy atehitra tsy aloava amin'ny fitiavana le izy dia rien ozy izy. Izany hoe la foi agissant par l'amour. Le fitiavana zany mialoha le finoana dia tsapako be le hoe fitiavana authentique atao anatin'ny assemblée atao anatsika tsirairay avy dia ny zavatra tsikatro koa hoe en fait na misy fotoana tsy voatery hoe mangataka na hoe mangataka zany fa du moment hoe régner fotsiny zany le atmosphère tia mampalaizy amin'ny fanahy masina manjaka le atmosphère matamana ny fanahy masina izay hoe atmosphère iainan'ny zanak'Andriamanitra amin'ny royaume de Dieu zay dia votsitra ho azy ny fitahina votsitra ho azy ny fanasitranana tsy mila mangataka korana. Ndao vakitsika le psaume 133:1 efa nytenen'ny pasteur teo le izy. Psaume 133 rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron et qui descend jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion, car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Zany hoe mahatamana sy mampalaizy ny fanahy masina ny atmosphère misy ny fifankatiavan'ny prana dia rehefa tamana rehefa ohatry hoe alaizy fotsiny tsy voatery mangataka tsy fa alaizy fotsiny fanahy masina dia fitsirony fotsiny fitahina ozy izy hoe prala eto qu'il est bon izy pour des frères d'être ensemble dia rien farany izy hoe c'est là que le Seigneur donne sa bénédiction tsy voatery misy situation fa tsy ohatra zay foana fa
tsy voatery mangatakatsika dia avotsotro ny fotsiny a ny fitahina ny fanasitranana sy izay tadiavinao tsy voatery mangataka akoriny ianao dia ohatr'izay zavatra anseho a tsy tamirijarery fa hitako mihitsy koa izy tamin'nytanton Joël tamin'ny tatinoro dia la tsy takatry ny saina tsy takatry ny tsy takatry ny saina dia misy fotoana koa nefa ny tsy misy ora fa efa nagneny témoignage ohatr'izany tsika hoe misy olona ohatra marary a satria manana alahelo amin'olona izy mitahiry alahelo manana ratra-po dia miteraka aretina ao anatiny le izy na tsy tokony harary an'le olona satria tsy manana an'izay fo mamelaheloko izay dia lasa marary fo azy le olona na misy diabeta tsy fantatra dia une fois fotsiny nefa le olona se libéré ipardonné fotsiny dia misy ny vavolombelo zany hoe sitrany izy il suffit fotsiny ianao zany hoe milibéré an'izay hoe alahelo zavatra mahateritery ao anatinao zay a milibéré an'izay hoe pardon zay mamela mipy fotsiny dia libre ianao dia afaka ho azy koa ny aretinao afaka ny areti-po anao dia misy ana sitrany diabeta fa nainao zay témoignage zay mihitsiny a hoe sitrany izy noho izay hoe tsy nametra tanana tsy netram-bavaka fa izy mihitsy nanana problème hoe resaka mitahiry alahelo sy manana lolo-po amin'olona dia misufy fotsiny izy nitary an'le mpanompon'Andriamanitra hoe libère toi et pardonne dia sitrany izy noho izay nataon'izay nataon'izay androantsika niaran-taon'ny fanahy masina eto amin'ny fanatrehana dia metinetsika satria mangetahita ny sitrapony a dia metinetsika hiara-nandratra ny anaran'Andriamanitra sy hiara-ireharetsika ndao hiara-irehareny anaran'i Jesosy fa izy ihany tena nampoizao antsika izy mahatonga vagaka na misy foana sy ny fiainantsika ame prospère mitombo misy iova any tena haiko hoe hitako miova sady ianao androany hoe tsy ohatr'izao mihitsy ianao tamin'efiny hoe satria izay izy isako mandeha fanatrehan'Andriamanitra dia misy fiovana foana de gloire en gloire foana miova foana dia androany raha mahay averiko le tenen'ny tatirin'andry mandeha zay hoe raha mahay sitrapon'Andriamanitra ianao androany miaraka mietaeta dia averiko le tenen'ny Maria hoe atory foana fotsiny izay asiny atao satria ianao mangetaheta dia zay asiny mpanompon'Andriamanitra asiny zay tenen'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony a ka takin'Andriamanitra ny anaovanao anazy a dia atovy fotsiny tsy question dia farany a efa miverina foana ny teny efa nizaray pasteur mirindra koa le izy hoe efa fotoana zao a anehoan'Andriamanitra ny zanany tsy tsika ny teneny eo akaikinao hoe tsy tsika ny iseho tsy miseho tena hoe f'Andriamanitra maneho atsika ndao hoe vakina mihitsy ny vakiko tamin'ny version courant le Romains 8:19 io a Amen. Jesús, Romains 8:19. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Andriamanitra ny aleho atsika tsy tsika mihitsy ny isehoseho na namporo fanomezana izy fa izy tenany mihitsy ozy izy teneny eo akaikinao hoe Andriamanitra manavaka fa tsy tsika manava-teny. Andriamanitra maneho atsika fa tsy tsika no maneho teny. Amen. Noho izany tsika zany na misy olona anakorany na misy olona tsy fantatro izay mety homehezana na tsy fantatra tsy teny zao foana fa tany hoe tsika tsy mananinina provena amin'ny olona zany na amin'izany izy. T'as rien à prouver à qui que ce soit. Fais ce que Dieu te demande et laisse Dieu faire ses preuves à travers ton obéissance. C'est Dieu qui fait ses preuves à travers toi de par ton obéissance. Donc, t'as rien à prouver. Ni na dia atao fotsiny izay asiny atao dia Andriamanitra maneho ny voninany maneho ny preuve amin'ny alalan'ny fankatoavanao. Amen. Hiaritsanga-tsika dia ataontsika irehareny anaran'Andriamanitra hatrany satria izy reriany izy le miasa. Tsika tsy manao exploit fa Andriamanitra manao exploit miaraka amintsika. Amen. Dia farany ohatrany eritreretin'olona foana tsika hoe
zavatra ohatr'izany tsika dia ohatr'nyeritrretina foana be zesta koa reto miasveka reto satria tellement manana assurance tsika reto koa tena be zesta loatra dia teny indray izy tsy arrogance zany hoe fa assurance tsy arrogance zany hoe fa assurance ny arrogance ianao toky amin'ny tenanao toky amin'ny performance anao fa ny assurance mitoky amin'ny Andriamanitra toky amin'ny tenin'Andriamanitra ny assurance rehefa malay an'le révélation ianao dia ataovy ny application dia manaraka ho azy ny bénédiction mba tsika hiara-irehareny anaran'Andriamanitra fa tsara loatra lehibe teneny hoe mahagaga loatra ny anaranao Jesosy Kristy teneny hoe avo loatra ny anaranao Jesosy Kristy lehibe loatra ny anaranao Jesosy Kristy Alléluia. Sois Jésus. Sois ta femme de grâce. Alléluia. Sandra, tu es venue là dans Jésus Christ. Et non les panzaka, stupum. Et non les timisi azoptaina aminao zany. Fa Andriamanitra rehetra ianao.
ary zany jesosy niady voalohany fa pasteur fa koa mandoalina sy mivavaka ao atsifazadinao zany ianao mievitra fa izy mandoalika ary zaloha za mantsy tsy mitoetra eny dia za afaka miteny oatra zany fa pasteur Tomi mbola manambitamby anareo indray so dia tsy miverina nareo fa za mihitsy masy tsy eto koa dia arametsaka an'izay souveraineté zay ao anaty fampona amen amen raha tsy fantatra ao lanjany zay hoe dia milalao fiainana io amen raha vao tsy fantatra ao lanjany zay dia sarotra be ny atongavanao ny destin ny anjara voatendrinao mihitsy ny lalaovintsika raha vao tonga tsy miresaka an'izay azany tsy hoe Thomasin janona tao dia tonga tany dia nisy mpanompon'Andriamanitra tonga tato aminareo ny profeta Gisela tonga tamin'ny Marseille tamin'ny alalanareo na tonga avy amin'ny tany ny fanenaky taminy dia niteny taminy izy tonga tanindray izy dia niteny tamina ministère anankiray na mpianatra ny souveraineté io dia resaka tamin'ny pasteur Rodolphe fa hoe ino tompokoa fa niteny profeta Gisela zao dia zao tokony atao dia nangataka le premier responsable le fondateur an'le ministère niteny hoe mba teneny pasteur io fa mba asy voapetrankely ny souveraineté ao anatin'asa fampotsika alleloia dia niresaka tamin'ny pasteur Rodolphe fa tsy mitsolatsolana taty hoe tena ilaina zany fa tompoko azafady tompokoa isa zao tataraiko izy zay mandeha nareo izy fa tsara tsotra apetrao zany fa resaka taminy izy hoe andeha hoampany io aza tompoko fa inona mba ho teneniko alleloia manana saint esprit fa mieno azy alleloia teneno zanaka trano tsy zanaka ala alleloia ary indroantsika tena metraka zay souveraineté mazanaka eno zany amen satria tsika manana ho avy ngeza be mihitsy ao ambadika ny fiarahantsika miaraka amin'ny asa fampona sy ministère sy mpanompon'Andriamanitra dia apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainam-pampotsika teo izy voateny zao zay ozy historiana mandehana mianatra satria za io mantsy ny tena marina koa fantatra za io mantsy voanompoko ao Marseille za tsy mbola manana olona nady iray fa zay teny miarina ihany mivavaka maraina sy arivo ao an-trano satria vadiko miasa dia journée izy esy zay le izy za midy amatrambo velolao alleloia alleloia zay aloha mihitsy aloha raha voanompoko sy dia nianara mihitsy aloha miatsy hoe bazy ny fanompona tanareo ka tsy afaka hitena zany e pasteur fa mba dimy taona mihoatra ihany no pasteur fa zay tena tsisy idiran'ny titre ty rehefa mianatra teneno kekenao ny fanompona tsy mandeha tsisy fanetretena amen aitsika tsara tantara tsisy fanandenanana miendriky ny zanak'Andriamanitra izy io sy ny ten'Andriamanitra tsy nierina ataoko fikirony zany izy fananetsy teny izy ary nanaikitra ny amin'ny fahafatesana mba tonga ny anarany andoliany zay manana anarana rehetrarehetra tsy mitsanga ho azy le fandoliana teo amin'ny anarany Jesosy ny rairaytsika rehetrarehetra teo raha tsy tanteraka tamin'ny fanetreteny Jesosy ary fa nisany toetrany nisany tena tao anatin'ny toetrany papa pasteur Rodolphe fa tao anatin'ny ministère mihitsy dia ny fitiavana voalohany indrindra zay nizaraina teo alleloia raha antanino azy moa tsy haiko raha hiteny izy rehefa mba ho antaninao inona mba tena nierentanao manokana tamin'ny pasteur Liv fosy teneniny anao hoe tena tsy voatanisako aminay fa niazo zany rangazany ho anao nandoalika zany rangazany ho anao lay fahitana iny nandoalika ho anao ary tsy mijofoka tao anatsy amen zay sy pasteur to mihitsy hoe dorakatsika sy raha milalala do fanafoa to dia ho amin'ny français raha tsy miteny izy nareo amin'ny rahalahy mandeha matany tsy lasa taty zany raha na nandoalika maizanay zany tsy possible rehetra tsy possible amen ka eo vo miresaka ny zanzavatra hoe sahako zany a dia miresaka zany aloha voalohany indrindra ny antsoina école de ministère resaka ministère io zany koa resahako eto fa manaraka tsy haiko ndray sy miteneny anao hoe zao ndray a zany koa re alleloia fa io zavatra rehetrarehetra
zay hosoroiko eto a dia ozy izy Jesosy zany ozy izy mahamarina ny fanambarako hoe roa zay miara-manambara ny fanambarana ozy izy fa zao izy tsy tonga manambara ny tena fa za nambaraka eto dia mandanga fa zao sy ny raiko ozy izy miara-manambara ny zavatra lasaina ia tsy menakena zaoe fa raisonao ty tsara izy ny exploite molintana dia tsy mitrangana tsy misy ny ray ara-panahy petraka andriamanitra ao fiainana zao fa teraka aloha tsy misy ray fa na Jesosy izy dia misy ray hita maso Josefa ny anarany ary tsy tanteraka mihitsy ny destin Jesosy raha tsy teo Josefa mala zasa tsy marina satria tsy marino ny vanginy Josefa tsy mivangina Andriamanitra ndana makany Egypte fa Josefa tao anatin'ny nofo ny tenena ndana mba elikely mitsoka ny Egypte marisy Jesosy eo akibony fa dia davy Herôda ho vonoina izy ka manja-pahafaty ny Herôda dia mijanona any aloha alleluia alleluia tsy nahazo miala tany Egypte izy raha tsy manina aloha raha tsy maty Herôda zany hoe ny obéissance ny Josefa no nahafaty any Herôda hitanao rehefa misy ray ao amin'ny fiainanao dia mila tanteraka ny obéissance anao mba hampijanga ny destin anao alleluia ary zay no tonga dia nametraka teo tamin'ny voalohany raha misy société esanao ka ianao ny mpanakorotana société dia mingavy tonga dia manaova dia misy eo no mba tsy hoafabaraka azo evitena ny fahafabaraka alleluia satria jeratsara ny any tantarany Damaseny ina mo sosany napotika ny dety dia zao obéissance tsy misy fankatoavana raha zao ia Damaseny resana dia nanenina be ny atsika zao didifolo mihoatra satria didifolo mihoatra satria tamin'ny am'resaka taloha nify azo soloana solo nify satria zany zay mitifitra ny nifinao fa manongitra azy dia mba tifiry koa ny azy mba hiala zay ny nify soloana solo nify fa ny anao zao a raha vao misy manongitra ny nifinao dia hitondra gâteau izy fa tsy azo manongitra nifinao fa raha Damaseny zao no miainan'le izy misy tahaka zay ny anay ihany no tazomina nefa ny anay anankiray ihany tsy azo nay natao inona izy aza mihinana ny voankazo ray io raha io any tsy azo hoanina dia mitonantonanana no any ny antsika ty firy zao tsy azo atao tsy nenakaitinao mba miangavy ianao a aza manao zay adaladala zay hoe ary sika bele izy fa nanankato izy nanaiky taridalana izy dia nahita zavatra teny zavatra programme an Jesosy tao anaty programme an'Andriamanitra tao anatin'ny tsy finanana n'io zavatra io na ngeza be ino fa mety aminareo zany tao anaty fampianana ngeza be tao anaty fa tsy takatry ny sainy problème ny Adama fotsiny izy tonga dia be volom-bava be tsy nanana raiky taizany tamaso izy alleluia alleluia amen mbola manaraka ve lo efa hoe amen amen za tena sikasitaro satria zay nahitako hoe raha ifanahy zay mizalahy satria teneno tao anatin'ny intercession tao hoe i Abrahama sy Lôta neka olona tena miaraka ary Abrahama nanana antso apostolika i Abrahama nge nanana antso avy amin'Andriamanitra Lôta nge tsy nanana antso so dia veloa fa nanana antso Lôta raha sokondia Lôta zao izy izy andeha anara-fanao any koa izy izy dia misofony Abrahama rano izy dia teo ambany fahefany i Abrahama izy dia rehefa nandeha ao amin'ny Genesis toko fahatelo amby folo nge jereo hoe Genesis toko fahatelo amby folo tena hitanao mazava tsara mihitsy ny tantaran'ny Lôta io Genesis toko fahatelo amby folo andimy fadimy ka hatramin'ny fahavalo amby folo tena hitanao ny fiarahan'ny Lôta tamin'ny i Abrahama ina zavatra trano lasa nanan-karena izy Lôta lasa olona mitovy
ny Abraham satria nanisy tara lôta avianao ma tsisy ny tena zany fa faneken'Andriamanitra tamin'ny Abraham nampanakarena ny lôta. Alleluia. Dia zay le any amin'ny pasteur Rodolphe natonga ny lôta nentina dia satria tiako loatsy lôta. Diso zany le iranao le hoe tiako loatsy ianao fa ny tena izy amin'ina tiako loatsy lôta. Zay no tena izy tamin'iny. Fitiavan'ny Abrahama ny lôta natonga ny lôta nandininy tao amin'ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Dia rehefa avy eo amin'izay samy niandro omby ny mpiandrombony lôta sy Abrahama dia inona nataon'ny zareo miaty tao indray izy ireo mpiandromby. Dia lôta koa olona tsy sérieux ary ina fa tsy haiko izay loatsy iarina goatra zao nitako hoe ty Abrahama kenanaketana ianao zay Abrahama zany dia anao no mba atena zay taranaka amen. Dia ozy izy Abrahama zao e zaranao izy izy tsy tiady zao izy izy tsy tiady fa anao mitsaraky tsika zay ny teneny Abrahama zany hoe teto zany dia raha jerena amin'ny fijery tsotra dia hoe ka i Abrahama kosa dia nitsodrano ny lôta nandehandehana ny lôta fa ny tsy takatry lôta hoe misy Andriamanitra veny antso ny lôta manokana mandehana mandeha. Zay aloha efa imbetsika aloha za voateny mba nan'izay se manakana safamina pasteur Rodolphe fa samy teninao zany nan'izay se manakana safamina fa rehefa fanontaniana inona le fanompoana ao an-tsana tety Abrahama ndany ao sisy mandeha amin'izay lôta fa tsy tiako le miady fa raha ihany lôta tsy niala tamin'ny Abrahama fa za isy dosy Abrahama Abrahama manana antoka be miaraka amin'Andriamanitra mpamorona ny Andriamanitra izy Abrahama dosy lôta jereo izy Abrahama nankana le zany Abrahama zany jereo izy zay tianao aminao izy raha le olona tsotra zay ataonao alaiko ny tsara rehetrarehetra dia mitsisy ilana azy ianao izy Abrahama alaiko zay tena ilainao rehetrarehetra tsisy hoe tsisy azo ilainao alaiko dosy lôta alao mitsy makany makazy any amin'ny tanàna mamiratsy tonga dia diso jereo tantara ninana zavatra se passé tany zavatra tany lasa babo tao izy tao Gomora lasa andefy tao izy tsisy puissance nefa i Abrahama zay andehanany négociation tsotra fotsiny tsy mila miadiady zany dia fa nanankarena oto matsiky satria misy fanekeny tao amin'ny zay mahatonga kristiana mbola mpiady atsay satria diso ray tsy manana ray dia lasa miady rety aza mba miady rety zany aza mba miady rety faneken'Andriamanitra amin'ity ministère ty na amity no isehon'Andriamanitra fampahoron'Andriamanitra ianao ve mba manana zany vision zany mpamorona dia mba misaina ve anao amin'ny fampianarana hoentiny mpanompon'Andriamanitra mety miditra mivantana ny mpanompon'Andriamanitra ndraitsika pasteur Rodolphe fa misy olo tenany apetrak'Andriamanitra ireo pasteur Tomivata tsy antso anany marisay indraina fa mahazo anao raha zany antsonao amen satria ireo ny responsable apetrak'Andriamanitra amen aleluia i pasteur liva oana be eo ray fanazy manaiky zay ny autorité amin'ilay RFA amen manaiky zay ny fahefana ary ny fankatoavana dia miainga niositry ny ministère dia miainga avy any ambany mananitra fa tsy avy any ambony mifanitry tena dia toetra voalohany pasteur Rodolphe fitiavana malemy fananina nataonao misy zavatra efa fantany zao fa nataonao erreur tsy tenenena fa dia mitsena piza zay oasa mbola tsofony rana oasandra Andriamanitra avo misy nefa ianao efa fantany misy tsy nety nataonao fa zay fitiavana zay tena nananana zay ary ananana hatramo zao ary velomana fitiavana faharoa fanitry tena zany zay izy zao foana le phrase ato amin'ity fanjakana ty izy tsisy mihevitrihevitra zany tsy misidisidina zany fa manety tsy te nany
Zay teneny mama mivolavana généralement taminy anjely témoignage. Zay izy zao foana le phrase ato amin'ity fanjakana ity izy tsisy mihevitry zany ato. Tsy misiditsidina zany fa mané tsy te na. Zay teneny mama mivolavana généralement taminy anjely témoignage ianao dia aminy magnatry tena magnatry tena magnatry. Alléluia. Sino non vedo riso. Sono manchino, penso di essere marina rato. Fammi stigna, mi fa un culo, mi sraio, mi fifandraisano fakasitrana Andriamanitra dia nifaizana miaraka sul tena Andriamanitra hitamanso ny fiainana. Amen. Izany sul tenan'Andriamanitra hitan'Andriamanitra ao maso, hitan'Andriamanitra maso ny fiainanao. Atao hoe fa ino raha manaja an'iny ianao dia manaja ny Andriamanitra ny antso azy fa tsy hoe izy tsy fifandraisana hita maso. Zay no natonga antsika nampianarana fa indrindra ao anatin'ny asa fangonana tsy mijery ny hita maso fa izay isika dia natao tsy nandeha araky ny fahitana. Amen. Alléluia. Zany ny école de ministère zany ny école ny atson'Andriamanitra n'ity ministère ity amin'ny alalan'ity ministère ity no isehon'Andriamanitra fampamorona. Amin'ny alalan'ity ministère ity no isehon'Andriamanitra aminareo dingana maro izay ao anatin'ity taona ity zao dia miresaky'Andriamanitra hoe ity ny taona fafenoana favokaram-pamorona tapataona faharoa mahafa tondromaso volana septambra manomboka hitondrantsika midingana avo Andriamanitra. Rehefa hoe adingana avo n'Andriamanitra zay dia ohatr'izao zany teneniko ekonao ohatr'izao zany. Tamin'ny andro ny testamenta taloha rehefa ndeha hiatrika ranomasina mena ny zanak'Israely dia nisokafana ny ranomasina mena mitady lalana tany maina any ambanin'ny rano. Possible zany mbola misy sady zany nareo tsy fanaiky fa any ambanin'ny ranomasina mamobe io dia misy tany misy io azo andehanana tongotra azo ametrana tongotra fa tina tsy hoe dingana avo miakatra. Izy amin'ny teny efa fa rehefa mandeha eo ambony rano dia tsy miletika. Finoana ambony rano zany possible ary ny démontré ny Jesosy zany tsy hoe miakatra midingana avo. Amen. Alléluia. Raha tsy fantatro zany hoe miakatra midingana avo zany ianao dia eo ianao hipitrapitra. Tout ce que c'est tomé, alors nous tiens bien notre vava. C'est ça. Mais tu vas voir ça, tu vois, les oulons que j'ai fait là, tu es un matrave, le petit vite, comme tu m'as mis là, il y a le canal, ça, ça. Fatou a des choses, tu vois, ça, il y a que tu me dis, la femme est là, quelqu'un a la étape de changer. So, il fait, la femme est là, quelqu'un, il fait là. Il se met de temps mille. Misy endrika foana endrikendrika ave misy foza fa mifamela misy endrikendrika tena vokatry nataonao na endrikendrehananao fa rehefa mibebanao iny tsy dia voafafy fa misy indray tsy nataonao mihitsy zay no tena sara zay zao mbola vita manao le ray manaiky ane nataoko kosa izy rehefa mibeba nakely fa le tena tsy natao mafy zay ianao kosa rehefa mamijoro mbola endrikendrehana zay tena mafy zay. Sinon, plus les parfaits, plus il la perfection. Zay ny tsy hoe dingana avo. Izy fotoana efa eritreretina fa ao amin'ny tanàna io ao amin'ny tranonareo mivady ao nefa milay indrindra fa ao indray nefa tsy milay indrindra indray. Satria misy ny dingana avo. Misy mpivady nefa mivady filo taona fa zay vao hoe aiza ianao manana izany toetra zany. Misy dingana tenenao misy dingana. Fa ny fananana ny fanambarana ny fanaraka amin'ny asa fanompoana dia zay nisehoan'Andriamanitra amin'ny asa fanompoana. Fotony ny Baiboly fa Andriamanitra manome voninahitra ny teniny ambony noho ny anarany. Ka inona ny tenenina? Inona ny lazaina? Tomaniva ianao dia ho asantro. Raha vao izay tenenao ekonao tsy sanatra mihitsy raha vao mitomany. Satria tsy tenin'Andriamanitra.
mbola mitomany toko za leo amin'ity ranomasoko ty aiza ve dia hitomany foana saka misy toetra ataon'olona zao leo aza fiara zany sy hoe leo an'iny olona ina le toetra natao mankalefa tsy ny olona ivavany iny dia miteny foana zao mba anatra tena tena pasteur aza raha te ho lasa lavitra aza mijery olona tsy mifana na mahasositra izy na mampivotolo izy na mampanongotra volo izy aza jereny izy tsy za mihitsy ny tena tomba misotra zay mahatonga antsika lasa automatika mahay mandresiny soa mihitsy tomba tena misotra kosa aloha ny amin'ny olana na fotoana iny fa tsy ny kosa aloha tsy fantatra haiko za mity mbola mora tezitra Alléluia. Azontsika izy. Tena mitro azonao ve zany zavatra? Mazava ve zany? Amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika andraisantsika baziny amin'izay hoe misy ny olona napetraka Andriamanitra. Ary tsy maintsy mangataka tadalana avy aminy ianao. Tsy maintsy mangataka tolotsaina avy aminy ianao. Ny amin'ny zavatra rehetra horesanao, ny amin'ny zavatra hotorinao. Misy ny mpamon'Andriamanitra eo amboninao, apetraka Andriamanitra arainao, efa dia toro-tenanao tompo inona ny toro-tenena. Nareo zao ohatra manana pasteur Tommy zany pasteur Tommy manana ny eo amboniny. Nareo zany hoe zao pasteur andeha ho any amin'ny misy marary any hôpitaly vanginy fa dia zay zany pasteur tsy information ny ilainao, directive sy bénédiction ny ilainao fa tsy mi-informer ny ilainao. Surtout ça. Tsy andeha any hôpitaly anao dia andeha fa inona pasteur natao dia mba tsofrano mba malina izy. Satria zany dia pasteur mamaky baiboly. Zay no navoa amin'ny Miriam Masina. Zay koa nge mba tenena amin'ny fanatonga toy izy Andriamanitra. Afikeny nareo azafady tsy dia Jehovah misioka. Afikeny nareo azafady ozy izy. Nareo koa izy malemy fanahy ohatra Mosesy. Ino tikena malemy na dia nanao fontana ray ary i Mosesy. Nareo mbola manao fontana zato satria nareo mbola tsy manana obéissance plus que Moïse. Nareo mafatifaty zany tena zany. Zany mitona tena mafatifaty. Ontsoana ny mafatifaty. Tanareo rehefa mahita zazakely ianao ontsoana ny douceur. Fruit de l'esprit douceur. Rehefa ohatra zany ny tena zany izy ny tena mafatifaty. Satria ho lasa lavitra zany. Zay no mahatonga antsika mila malemy fanahy. Tsy mora misina tsy reveko zany fampianarana zany. Ato jeune tsara ohatr'izany ny fiteny fa tsy manota zany. Tika jeune fa tsy manota. Zany aloha raha i pasteur Livy fa nyeo isaka sabotsy ohatry mafimafy ny adika. Tsy miany fa pasteur tiako mihitsy zay mba mitiafa aloha an'izay raisonnement zay fa zay tena tsara amin'izy. Mitiafa mafy ho an'ny mpamon'Andriamanitra zay. Mitiafa ho mafy. Amen. Satria ny zavatra tsy maintsy ekarana amina dingana avo. Amen. Tadika hoe inona moa zany nararaka inona napotika ny teny désobéissance napotika ny teny. Désobéissance. Tsy fanekena tady. Tsy fiainona an'Andriamanitra. Tsy fiainona mpanompon'Andriamanitra. Humilité toetra manetsika. Zany teny zany fa tsy io zany teny zany tsy teny voalina zany resaka. Teny herinandro zany tsakotsakoana atao foana. Fils zany tsy itovizako amin'ny pasteur fa zao za zao tsy mitovy. Za zao mitovy teny indremanesa tsy ry maketo aminareo herinandro aminy. Nenazy latsinainy talata lahadiariva lazoma hariva mbola mifervenira sabotsy iza tena ray io rangahy io fa za tena zanaka. Tsy mitovy amin'ny mandrak'izay ka erreur tsy antso azy hoe tompo inona mbatoriko raha amin'ny tompo azafady inona mbatoriko fa ianao
lehibe anao iarahana zany zao fotsiny ary ny société sanao mpanao savony dia mandehana mampidira ary a business naneny maony société sanao fa tsy ela mihitsy anao dia voaroaka zay tena atoloko anao fa rakosi rapide amin'ny fandroana zay miresaneny maony société fa tsy maintsy voaroaka ny anao rapide zay zany mihitsy hoe rakosi contrôle zany sa contrôle zay sa contrôle x sa y sa tsy rakosi kaza misangisangy fiainana any amin'ny rakosi tsy izy io riny zay tsy rina angamba tsaka firy ny décalage io rina antany io miala mienina misy fefaramaraina any an-trano any Madagasikara tsy moa dia raha tsy amin'ny 7 arivo mission ampanaova mpanoton'Andriamanitra fa rehetra zatra zany aty ary tsy mahazo mivoaka amin'izao ianao ny toriteny kozy izy dia reny ianao dia angalao dia velomy amin'ireny ny fiainam-panazy mila maly any ianao hoe tena zany efa elany any natao Madagasikara fony ianao mbola tsy pasitera dia efa niarana fa tsy manana voany tena tsy manana zany tsy afaka io pasteur Domi zany firy taona taty fa mila mianatra mila mandroso mba hisiny zay fombana mba hisiny le vokatra amen dia rehefa manaraka an'izay dia zay zany manaraka an'izay dia jereko amin'izay izy inavy moa toriteny toriny pasteur dia raisiko le izy dia jereko inavy moa vokatra hita mitsangana maty zay menazy to anatin'ny fotoana anak'iray misy olona niantso anazy mombe fotoana tsy mivavaka tena kaikonao tsy mivavaka izy fa natora zay tsara tsy miomana be ara-panahy izy antsoandro be floala fa iomana ara-panahy ohatry no any Paris halleluia tubo orabasetorokosa tsy manao an'izay nandeha atory aloha zany dia sisisika atao mivavaka tena fa nisy miantso tato be floala ianao miantso robe floala zany zany vao manomboka amin'ny toromaso sady zany pastera azafady tompoko izy izy fa amin'izao seconde sy minitra zao izy miakatra amin'ny masony zanako dia mamoaka fanorabavy izy fa manahena zay lany livake lalery amin'izay ny baolina zany iantso mpapala teo amin'izay dia zao tena kole inona no tianao atao zany hoa iantso za zany sady miaino an'Andriamanitra mampiresaka an'ireo aloha satria mitady an'le linina andehanako inona tianao iantso pompier tsika zay za sady miaino an'Andriamanitra fa tadidiko daholo mitoriteny papa tadidiko daholo amin'izay témoignage zany olona obéissant zany olona manaraka an'izay zay mijanonao trano aloha dia mijanonao trano raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia miakatra dia ozy izy misy an'izao teny an'izao rehefa mijanona ozy izy le situation ohatr'izay dia mangalak'alina aloha fazakoa verina indena be tonga dia mandeha le obéissance mamaly longa dia izy amantsy le mpamin'Andriamanitra an'izao inona zany tianao a iantso ambulance sa inona tianao atao za ozy izy pastera mino ny fiasan'i Jesosy fa fanamasina ozy izy mametsaka atao anaty fa inao no mila tsona fa vonainao zay aloha tremble kosa aloha mpanompo Jehova mitremble satria za olona tsy ohatran'ny pasteur Domi fa nandereritra aty za olona miaraka tamin'ny papatery foana mpanasatanana antonio reny za raha vao tsy manetsy koa za miandro tomobilany eo ivelany eo joro ao navy ny olana na iny joro koa aloha io fa fantatro fa raha ohatra hoe makato azy tsy manavy zany raha lenan'ny olana endasako izy fatakarana hoe tsy maintsy ataoko zany ary neretako zany iny naizanaiza tamin'ny fotoana nandehanako ny rahako taminy ataoko andro masony ny posiko sy ny vola miovitra laviko tiany ny posiko sy ny vola atria any amin'iny da ohatra ny zavatra efa momba ny tantarako iny izy vitako lava vao misy ny danaka le tokony hitsero anazy ino za koaika miarahana fa zany tsy maintsy
zay fiaraha dia tanàka dia fanamponina anariny le raha lasa zany nareo amin'ny tanàna akio marovoanareo izy izy ko ny anjara rehetrarehetra tao anatin'ny papa pasteur Rodolphe tsy mitoriny anaran'ny pasteur Rodolphe fa mitoriny Jesosy ny pasteur Rodolphe discernement zavatra resana so miteny anao ery pasteur iva kosa fa mefandriamanitra pasteur Rodolphe manaja ny andriamaniny amin'ny fanompoko azy zay niantso azy niantso Joshua tady fa tsy nanana andriamanitra Joshua fa andriamanitra Mosesy ny nanana Joshua ary andriamanitra isaky ny tena fa mbola maty Mosesy efa maty Mosesy dia mbola mirairay foana ny anaran'ny Mosesy Joshua hitanao mihoatra tahaka nombako Mosesy nombako anao tsarovy re didiny teneny fa raha olona tsy mpanompo a Mosesy Joshua tezitra fa maninona Mosesy foana ny tenenao fa tsy zany izy efa maty fa Mosesy Joshua ko titro loatra Mosesy dia tsy maninona fa teneny koa ny anaran'ny Mosesy fa samy tiako nareo sy Mosesy egaly nareo ny amiko satria ny fanekeno tamin'ny Mosesy fanekeny eo amin'ny fanompoana ministère ko mpiafa mafy anatra Alléluia Joshua tena voalaza amin'ny boky Joshua toko voalohany andiny voalohany fa mpanompo Mosesy fa Arona ny mpaminany Mosesy Arona ndray mpaminany Mosesy fa tsy mpaminany Jehova vakio sa tena mikonao vakio tsara nge baiboly hoe rehefa miantsona fa tsy fa lelele ay le nakatra maso rehefa feferenako dia tsy mbola fantatra koa hoe fiafaranany nefa zany ny karavanana angao fierina vao miteny raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ianao no andriamanitra pasteur Rodolphe mandidy an'le farora-bava dia mandidy an'le maso miakatra mivierina ny ainy zazy io teo ny ao tonga dia mijanona ny zavatra rehetra afaka resana le olona afaka resana le olona ary olona tena olona mpanompon'andriamanitra fa tsy olona teo iapitson'iny iny amalasa nandeha tany mihitsy aloha jereko mihitsy le zaza wa io le zaza ino moa lalaovany tamin'izay poupée lalaovany tamin'izay lalao sabakoly eo ampovoan'ny salon zay ohatrany tsy niakatra maso taminy ao efa lora-bava tonga dia mijanona ka io tsy pasteur liva mahery vaika samy mahery vaika fa ny mpanompon'andriamanitra zay napetraka andriamanitra tamin'ny fifandraisako sy amin'ny fankatoavako azy no namaly ana fa tsy hoe zany manana zany tsy manana andriamanitra tsy ono mieritreritra tsisy andriamanitra nanao fanekena tamiko hoe aminao nisy moko fa zao fa tamin'ny andriamanitra pasteur Rodolphe fa nomboko zay no andriamanitra azonareo ve izy ohatra Joshua iny amin'izay Joshua rehefa nandeha namana nandeha amin'izay izy niaky fa izy ary tadidiko le nitenen'i Jehova tamin'ny Moïse ahoana izy izy raha vao hitanao izy izy le vato dia zao teneny tonga dia teneny le vato andorano tanareo ny expérience miainan'i Moïse tany amin'ny fanompona ihany na dia raraka Moïse no nitehiriziny Joshua vokatry ny fitiavany an'Andriamanitra Moïse sy ny fitiavany Moïse amen masoandro mijanona no tonga dia mijanona ny masoandro fa mitany mbola mitoniodina ihany ka taisaka ny nahitany Joshua an'izany tsy tamy fiarahany amin'ny Moïse ve no nahitany an'izany fa inona ny tianao e ampiasain'Andriamanitra very lalana sa manompony mpanompon'Andriamanitra amin'ny lalany fantakaranao ny fifandraisana amin'ny misy roa ny fampona fanompon'Andriamanitra misy ny fanomezana hita maso fa misy ndray ny fifandraisanao amin'ny tontolo tsy hitany maso raha manome profeta ofrina ny pasteur Tomenao mividy kiraro anazy mba ataovy amenina aloha ty moa ty fanjaka amin'ny fampijerevana rahalahy ty fa tsy jerena tena ary betsaka tsy mahitady an'izay fa fitezako ny tena io lina ny tany fito taona lina ny tory tena izany tao koral misy fotoana mivanjaka dao ny masin'izay dao tsy raha iny fanatro ny ampipisy io rehefa misy ny mpanompon'Andriamanitra petra misy ny
manjo azy reny amalian'Andriamanitra anao tontolo hita maso fa za mieritreritra hoe miamako hoe fanitsodrany ny obéissance sy ny directive mahatonga ny fanahy ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra hikorina ao anatinao. Amen. Ka zany ilay pasteur tamin'ny misy miteny eo ka zany ilay pasteur tamin'ny testamenta taloha da anaty jereo ndray Jesosy Maria aloha na be voka Jesosy ary tsy maintsy milana izy tsy maintsy milana Joseph ozy izy Andriamanitra Joseph azariny Maria ozy izy tanareo satria ilainy Maria dia zay natao trano zaraka za tena manaiky Andriamanitra Jesosy ary Kristy avy a Nazareta aiza koa nga Andriamanitra dia asaina mandrafitra Joseph mitena rafety dia rafety le fany ty tena ahoana ranga zany teo izy zay darandrano makany amin'ny jaune tonga tany amin'ny jaune ndray ataovy batisa sitsika ndray alo dia fa Andriamanitra andrekiako zany mba le miezaka amin'ny be resaka ianao ny tokony ianao batisa nafatsy za ataovy any anao zao mba tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy mila jaune Jesosy fa raha tsy zany tsy lely efa hoe ty zanako malalako tsy nisokatra io lanitra io raha tsy masitrika jaune fa Jesosy tanena tikinao mila misy jaune eo alohanao e na dia mety ho Jesosy zany mety ho plasy aza fa verifio baiboly aloha zany dia mety raha tsy ao anaty baiboly zany dia aza mihaino anahy kosa alleluia aiza koa dia jereo ndray maty ndray Jesosy izy ndray mbola nandevina anazy misy Josepha fanfiry ndray zany fanroa le Josepha voalohany le raha nitaiza anazy fa misy Josepha faharoa ndray le nandevina anazy Josepha Vanerimati nangataka tamin'ny plako hoe mba hitao ty fatiny Jesosy ho alevo Jesosy tsy voalevina raha tsy misy Josepha Vanerimati fa mafany vokatra fanetretera rehetrarehetra zany mifanan'Andriamanitra nanangana azy tao pasina vao mafany renan'ity fotoana ity ny fanahy ao anatin'ity ministère ity hitondra anao le midingana avo tsy takatra ny saina hitondra anao na dimension tsy takatra ny saina hitondra anao amina zavatra tsy aina izany izy tantarain'Andriamanitra sika zao tao anaty ministère ty inany tena mianarana mafy toetra tenena toetra fanetre tena fa ngina zany antanina izy fa raha tsy nangina izy tsotra zao zay izy fotoana ake fa mampite hivazavaza antanio izy afantatra tsara zany taty tena miaritra rangafapa miaritra trano zao mbola miaritra sao le fianao zany hoe ho bishop mihitsy bishop iny maka mba teny aminazy dia mifiny anao matory amin'ny alina aloha ianao ary feno 12 heures matory ndraindraika iza metinao mambavaka amin'ny hevitra eny mety ho toko amin'ny hevitra ny ronono eny fa nira iara-pananao mandoalika eo aminao reo mpanompon'Andriamanitra mandoalika eo aminao ianao tena hitako mihitsy sady motahina be tao tany no asanatra tsara za zao amin'ny fivererako manaraka ty efa zao tsy metana efa tena gloire metana zavatra ratsy reky teo ambavanao tonoko amin'ny ositsy ty ministère ty amin'ny fakatoavako mandeha taty amaly anao ny antso rehetrarehetra sy ny zavatra nataon'Andriamanitra tatao anatin'ity ministère misy olona hoe nahazo promotion na directa tao anatina société ngeza tatao anatin'ity ministère ty tena mba mampantompon'Andriamanitra fa vonahazo izy nanao loatra tonga dia adino mpanompon'Andriamanitra naratsy mpanompon'Andriamanitra fa tsy elako izy dia voaroka tao miposta satria ny olona nitsotra alo azy ndray no zony manosy tena ny anarany zany raha misy fotoana ianao manana lolopoa amin'ny pasteur tao misy mivady manosy tena ianao raha mpanao
innocent non tolérance. Alléluia. Tenez-nous qui connaissent faire mal à nous, c'est ce que misy zavatra zany tsy maintsy mitranga ary misy zavatra tsy maintsy ataon'Andriamanitra. Lova kiko le teny ao amin'ny Isaia 4:9 ny 5 ka hatramin'ny 1. Alléluia. Isaia 46 verset 9 à 11 amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Ty tenen'Andriamanitra ao antsika. Tsarovany zavatra taloha izay efa lasa hozy izy, izay efa lasa eny. Fa izao no Andriamanitra ka tsy misy azy. Izao no Andriamanitra ka tsy misy tahaka ary hozy izy. Ary manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory hozy izy. Dia ilay manao hoe ho toro fikasana ary efaiko ny sitrapoky rehetra izay miantso vorona mpihaza avy any antsinanana dia lehilahy avy tany an-tany lavitra aefa ny fikasana sady efa ny teny izany aho ka hantanteraka azy koa sady hantanteraka azy koa sady mikasa aho no aefaza hozy izy. Amen. Inona nga fa zay zavatra miteneny teto aza matsiaro ny lasa hozy izy. Je présente Andriamanitra fa zany Andriamanitra, zany tsy misy otrana, zany fiandohany, zany alpha sy omega. Tantarainy teo daholo anao zava-baovao ataovy amen. Fosy anilaka lehilahy hozy izy, anilaka olona hozy izy, tahaka ny vorona mpiasa viany tsy mary izy. Izy io tsy paster livy io. Izy io ray ara-pana fondateur ity ministère ity. Izy no miguide, fosy izy ny boky ny salama tsy nampafantatra ny Mosesy, tsy nampafantatra ny zanak'Israely ny lalana hitondrana ny zanak'Israely mivantan'Andriamanitra, fa Mosesy nampafantarin'Andriamanitra ny lalana hitondrana ny zanak'Israely. Ka ny destinanao dia ao ambadiky ny fiainonao ny mpanakon'Andriamanitra mamety directive anao amin'ny zavatra ho ataonao. Zay no tonga ny zanak'Israely nanao erreur niady amin'ny Mosesy foana. Ary zay koa no natonga ny Mosesy nanao erreur tezitra tamin'ny zanak'Israely. Mosesy koa nanao erreur tezitra tamin'ny zanak'Israely. Adininy hatramin'ilay directive satria fo manino fo tezidafy. Efa tenenina hoe tsy kapohana intsony fa teneniny fa le tany aloha kapohana. Dia Mosesy nareo ino koa ny raha nanao kapohana le izy maloto foana tsy mahita an'Andriamanitra. Very le destin dia ahoana ny fomba nanaovan'Andriamanitra soan'ny olona. Zero iza le olona baka tonteny josoa le olona satria josoana lefa amin'izay danaka eny mba manao ina moa filazan'ireny manao éclaireur nanao éclaireur dia ny olona zay nandeha tany josoa sy Kaleba dia tany an-kanana zareo nanao éclaireur, tonga tany an-kanana zareo nanao éclaireur dia ny zavatra hita tany olona ngeza be tsy ho resy mihitsy fa tadidiny josoa sy Kaleba. Inona moa ny tenen'ny Mosesy? Izy tsy miteny inona ny tenen'ny Jehova fa inona ny tenen'ny Mosesy. Satria ny teniny ambava Mosesy teny reny avy amin'Andriamanitra. Ay Mosesy ny teny an'izao. Zao izy ny teny Mosesy anao atsika reo miverina tany Mosesy nanao tany. Dia misy leo éclaireur sasany nanondrana ngeza be le olona izy izy. Tsy tenenana tsy tadidy ny tenin'ny Mosesy. Dia Mosesy indray no kivy. Nanao rapport izy Mosesy ao azafady tompoko tena ngeza be le olona tena mpimorona fa oka niaraka tamin'ny Mosesy. Dia hozy izy Josoa sy Kaleba reto tsy tadidy ny tenin'ny Mosesy. Anao atsika raha hozy izy fatory teny amin'izay ohatranazy Josoa. Tory teny ohatranazy zay Josoa. Zao no lazain'i Jehova amintsika hitaon'io ny taom-pamoronana ho atsika. Taona ny fafy noho ny favokara-pamoronana, taona mahafatondro maso, taona iakarana midigana hafa. Aza matahotra anao fa io ohatra amin'ny fambanina io ho vain'Andriamanitra ho amin'ny digana hafa io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsika sady mila voatany zao
fa raha miditra itanao inanasana famoronana dia tsy maintsy famoronana no trano e ninina tsy misy ao anatin'ny taovanao a misy izy androany ary ninina misy ka tsy ilaina fivitosana miala ary ninina fampirorona mahazo anao ampiroroko le izy miala menarana Jesosy afisinona vaovao mafalina izy a dia afa mafoanana zany mihitsy hoe fanetetena alleluia tapitra minitra sy ny segonda alleluia manasanao hitsangana amin'ny anarana amboa ianao mivavaka dia fa faintananao dia tena toko misaotrany amin'ny teninao azy misaotrany amin'ny fitantananao azy sy ny fifidiananao azy misaotrany amin'ny fanisoranao misaotrany amin'ny fifidiananao mpanomponao a zay voro mahety aza avy any antsinanana ny rahanao taridalana eo amin'ny fiainako hompitaridalana eo amin'ny fiainako ary ny fanao anatiny nitarika sy mitondra ary zany misaorako ny amin'ity ministera ity zanan'izay zana ny pasteur Tommy Vady zana ny pasteur Ionja Vady zana ny asan'ny vady aman-jana zanan'izay rehetra zao ary fantaka ny tompo fa madoalika sy mivavaka ho anay izy amin'izao fotoana sy minitra zao mitondra mbavaka n'izao fotoana zao tompo fantatray fa tsy miala maheky zay androany fa nininareo teny nininareo fanambarana teny ambavany ho marina eo amin'ny fiainanay zany tahaka ny nanamarinanao teo amin'ny fiainana Isaka ny fahamarinana nolazainao tamin'ny Abrahama satria voasoratra fa niteny tamin'ny Isaka ianao fa ny fahamarinana rehetrarehetra zay nandehanany Abrahama dia andehanany Isaka raha momby Abrahama ka momby Isaka sy Rebeka dia niteraka koa izy ireo raha mpikreuse loharano Abrahama dia nahita loharano tsy voafetra mihitsy Isaka teo amin'ny fiainana tompo nininareo vavolombelona na amin'ny fitahiana ara-panahy na amin'ny fitahiana ara-tokantrano na amin'ny fitahiana amin'ny asa aman-draharaha na amin'ny fitahiana ihany koa amin'ireo endrika mety fananana hita maso menao teo amin'ny mpanomponao pasteur Rodolphe tompo tsy fotoana natao tamin'ny hafanam-pody fa fotoana misy tsodrano fotoana misy connexion tamin'ny fanarana directive tompo teneko androany amin'ny anaran'i Jesosy voataty fivorian'ity androany amin'ny anaran'i Jesosy ary zay rehetra miditra voata amin'ny anaran'i Jesosy sitrana maray amin'ny anaran'i Jesosy zay mila famoronana misy famoronana amin'ny anaran'i Jesosy tompo tranotra mitady korota milama amin'ny anaran'i Jesosy nizaniza mitady tetika raha tsy morona amin'ny fiainanao andravanano avinao tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ndana fotahiana Andriamanitra ianao amin'ny anara tsarobidiny Jesosy Kristy avy any Nazareta ndao itehantanana mafy fikesanao sady andray Andriamanitra pasteur Tommy titra sy amin'ny famoizana fotoana tahiny Jesosy Alleluia ao tsara mahafinaritra falatren'Andriamanitra mazotoerantsika mahafinaritra dia zao hoe ny fitomizany zavatra rehetra rehefa miaraka amin'Andriamanitra anao raha ny ainga tany Egypta ka rehefa niteny Andriamanitra hoe any Kanana ny but na ny destination finale dia mifampitohy foana le lalina fa tsy maintsy tonga ny destination finale mety nandalo teto pasteur Liva androany mbola misy mpanompon'Andriamanitra mbola mifampitohy raha rehefa ankehantsika mifampitohy foana le izy na prophète Zizela na ry prophète Masaroko ireo nandalo teto tsy hoe nakany lalana makany mazangady ohatra miverina kelinay rehefa mandroso dia mandroso tena kaikinao en avance zay olona mandroso any mahita zavatra fa ianao vao ohatra anao ka mbola le miezakezaka reny foana ohatrany tsy takondra le izy androany fa andeha hiverina asa tamin'ny labizika nanao ny fanoharana io la tsy diso hoe efa ao anaty lavaka tena maizina ianao dia hitanao le lavaka ery ambony ery tsy fantatra hoe firy metatra ny anjeranao fa Andriamanitra ihany no mahita an'le izy tena nipitady izy raha olona tena faleo an'le famezinona sy tao an'le fahaterena tao anao tokony faly anao hoe misy tady dikan'le tady dia tapavoaka azontsika le izy fa be da be ny kristiana izy mifanay masina zay tadidiko tsara mihitsy le izy tamin'ny lalibiny be da be nefa mba nahita metatra maromaro any dia le lumière efa hitany any fotsy zay ohatry ny ela loatra izy zany fa aleo midiny dia mikaikinao hoe esozy zany toe-pisaina zany bien sûr na miakatra ianao tsy maintsy marary ny tananao
misy menimenina misy manenjika misy zavatra ohatrany bloqueny satana fa tonga foana mpanokon'andriamanitra mampahery anao mitsangana indray andriamanitra to izy lasa aloha de fasako kipakely indray aloha de misy fotoana anao asy mibôma kely indray zany daty tenikaiky anao zany ny daty amen fa tsy kipay foana misy fotoana tonga safosafoana de misy fotoana koa teny araka e tsy mety zany tsy hoe disciple tanareo faites des disciples enseigner les tsy maintsy manamboatra disciple tsika satria disciple accompli comme son maître zay koa zay mirahalahy rehetra zao ataoko hoe zokindrindra ato amitsika de avy eo produire disciple hafa fa rehefa ho avy ny fotoana présenten'andriamanitra amizay de hoy izy mamboky Isaia ao rehetra za sy ny taranaka fa tsy zany hiteny zany tsy izy niteny zany fa le nanao an'le alliance ary tena marina zany misaorana n'andriamanitra tiakotsika tsy akaterena fa zay ao anatin'ny fotsika ohatsika anao fanatitra ho an'ny mpanompon'andriamanitra nandalo teto androany fa misy lakle fanaovana zavatra tsy takatra ny saina nefa mamoa varavarana be da be mihitsy ao fiainanao tena hoe kaikanao aza miandrandra zavatra foana hoe zay ilainao fa misy fotoana ianao men'andriamanitra lakle hidiranao amin'ny stade situation level tsy takatry ny sainao kanefa andriamanitra efa mametraka an'le izy eo anoloanao fa ny problemanao atao inkina ty lakle tolo be ty aliko ty iana zao ny lakle efa hitako amin'ny internet lakle misokatra amin'ny montre lakle misoratra amin'ny application misy lakle tsy misokatra ny varandalany voay amin'ny application direty zao lakle efa voatahiry afatsiny fa nomeny anao le izy androany tena kaikinao maiza mampiasa an'le lakle obéissance humilité zany amour voatoro teo daholo douceur lakle reny fa ianao misy atao zako tsy efatriny anay mba nampiasa an'le izy ohatrany tsy hitako mihitsy le izy pastery de leo anao da atsipazone le lakle atsipazone andramatsipine le izy tsy hitanao tsony ratsy be zay zavatra zay be zay zavatra zay matoko mihitsy zay mirahalahy androany fa mipasy le zavatra pasy le ositra avy amin'ny pasteur Rodolphe atao inona mirahalahy ina oentinay ho izy tsy lavana an'io raha ohatra ka tsy produire disciple fa ianao no hitako mitsangana manaraka nao ane izy mpanompon'andriamanitra mihitsy anao raha tsy manana an'izay mafono foana vous avez reçu gratuitement donné partagé gratuitement aza ty tena zany raha tsy mivalina na tsy pasy eo anao miraisy double anao triple anao quadruple anao quintuple anao eo foana anao fa ny olona lasy fotoana zao tena kaikinao fotoana zao andehanana lavitra hitako le lakle hoe varaka le varavarana amen na mbola tsy hitanao ambadiky le varavarana mandrosoa plus anao mamoa varavarana fa tsy maintsy tonga le destination foana anao aza monimonina foana kanaana aiza ihany le kanaana ny pastera ka ianao ary tsy mandroso mihitsy mitoetranao le popo tary amin'ny Egypte tary ino de tavinao hidirana ny kanaana tena kaikinao tsy tafavoaka tena tsy tafavoaka zany mampisy ny mpanompon'andriamanitra irany eo amina assemblée ohatran'izao alleluia ndao tsika hitsangana irany ty ery ty tsika da diditsika tsara na ty verset Paul tsara andriamanitra ira tsy voany de davina teo fefa vonona tao lasa le fait verset Paul la même puissance midika zany ho an'izay mety hoe la même puissance la même puissance jereo hatrany ny fetombohantsika teo lefa namaky le izy io même puissance io mikoriny ozy izy tsika taminanao intercession hoan'zay tara de mba tongava aloha amen fatako aloha antsasany koa mety famelezana izy koa fa miezaka foana tsika zany no tonga aloha de zao rehefa namaky le tentsika de hoe misy puissance na tena en faveur atsika mihitsy puissance rehetrarehetra l'autorité ny domination aussi izy ina koa izy teo puissance autorité ny domination aussi izy de tao ao Jesosy daholo de men'ny église le izy tena kaikinao ao anatinao le saza mitady hafa de zao foazitsika zay verset Paul zay les puissances atao anatin'ny Jesosy zay mikorinao anaty sy ao anatinao aza mitady hafa tsony
hoe mbola ampiana avy tsy maintsy mila tosika ny herin'i jesosy ny herin'i jesosy tsy mila tosika zany fa ny loalika eo mila manosika an'le izy ny tena marina satria anao tsy mpandoalika loatra satria anao tsy de prosterne loatra fa ohatra ndraindray a zay le fitenen'ny pasteur liva teo ndraindray anao maneho tenanao fa tsy aseho de ajanony zay le maneho ny tenanao zay fa ny fanehoana de avy any anaty le izy le homme intérieur no maneho anao lasa extérieur ka ninona mety zavatra maty vitan'Andriamanitra manangana azy androany inona zavatra tsisy vitan'Andriamanitra plia na âme na corps plia na âme na corps amin'ny Efésiens 4 tsika manomboka verset 11 à 16 rehefa nanangana ny église ny Jesosy dia zao tadidio ary saintsainy foana fa nanangana 5 ministères izy mba hatonga asianao ho tanteraka esprit âme et corps aza manaiky mihitsy aty ambonin'ny tany ianao mandrapatonga anao any an-danitra andovanao ny lanitra aza manaiky raha tsy tanteraka amin'ny zavatra rehetra rehefa mivavaka ianao dia mangataka amin'ny dadanao dia angatao foana izy le fanahy zay efa ao anatinao tena akakinao ao anatinao izy andreo zay efa nandray any batisa amin'ny fanahy masina zany rehefa nandrayny jesosy nandrayny jesosy ho tompo amonjy fiainanao manokanao dia nomeny fanahy dia io fanahy amizay manomboka manamboatra an'le tempoly ahafahany raisy ny zanaka mitoetra ao ihany koa amen Jean 14 manomboka verset 21 misy an'izany zasin'ireo izy izy hitoetra ao aminy ihany koa dia zao ny antony ny antony mampisy an'ilay 5 ministères dia mahatonga antsika manala antsika ao anatin'le non connaissance ao anatin'le incrédulité isan-karazana le tena zay ambarako aminareo jesosy dia manadio anareo Jean 15 verset 3 io tena io androany dia mbola ampidimy ndray arapetrany ao ambava-mpanompony androany manana invité tsika androany pasteur Live alléluia zoko ara-pinoana izy alléluia ndao tsika mba tehaka azy mbola hitatsika izy reo avy eo ity izy itsy akaiky ny pasteur onjitsy izy tena isorako an jesosy mihitsiny asa raha tadity ty zavatra anankiray ty tao anatina trano kely tao mamasina zay dia zany mangeta eta dia mipetraka eo ambany eo fa voaniditra fa naizina za na izy koa rehefa nijoro zay vavolombelona zay fa naizina za tonga dia fantatra hoe misy connexion hafa mihitsy ny tao anatin'le izy dia nanomboka tamin'izay dia gaga be zay pasteur odolona tonga miteny nareo amin'ny rahalahy dia miaraka miasa nareo izy izy dia rehefa mitory tena izy dia rehefa mivavaka izy tena jesosy mba hampianaro dia na hampianaron'Andriamanitra tamin'ny alalany any resaka vavaka zany tsy hoe fampaharifeh be amin'ny resaka vavaka fa izy nampianatra na amin'ny resaka momba mivavaka zany alleloia dia tonga manamangy antsika eto izy androany malialina moa izy efa tonga dia mandalo eto izy hatramin'ny rapitso maraina dia mbola misy fotoana mbola iakaranay mety gasy tsika fa maniny izy tsy hita foana tamin'izay fa niakatra tany Marseille izy dia nakany Madagasikara foana fa zao izy mipetraka aty France amin'izay dia hoavy matetitetika sura mihitsiny ka zao nametraka teny ao anatin'ny fony mpanompon'Andriamanitra io Jesosy androany teny zay natokanao aso ho anao teny zay anafaka anao teny zay anadio anao manapaka zioga le izy teny zay manaisitra an'izay tsy namboleny ray rehetra ao anatinao rehetra azo toko mihitsy zany alleloia ndao tsika hitsangana dia andao tsy antso ny fanahy masina fa nivelantsika fa le fanahy masina ao anatytsika mba isy révélé zany hoe lasa tonga transparent mihitsy tsika dia le fanahin'Andriamanitra io napisy an'le connexion amin'Andriamanitra sokafo ny fonao dia tena teneno Andriamanitra Viens dans ma vie.
situationao io zao a dia mifalia dia mahatokisatra amin'ny farany no ny fahatokisany Josoa hatramin'ny farany dia izy vitan'Andriamanitra atao anatin'ilay toerana mitady any Andriamanitra fa tsy nahita koatry ny Josoa maninona any tsy arona marina ny natsangana teo satria ilay izy tsy resaka sao fa resaka fo ilay izy amen na dia raha lany anabariny any arona sy Miriam mba tsy niteny mihitsy hoe lova tsy mifidy ty no moa tsy voanjo fa tena tonga zany Josoa avity amen Alléluia. Tena zao zay atao tena tsotra ny évangile obéissance peuple izy maneke tena maneke fotsiny foran'ny fanahy masina mafy ho an'ny fonao le izy mafy ho an'ny sairanao le izy fa vokatsoa azo ambaniky izy iny mba mijereva vokatsoa aza mijery vokatsoa an'ny tenanao tena kaikanao tsy vokatsoa an'ny tenanao vokatsoa an'le aorina i Abrahama neka mbola tsy nisy inona mihitsy mbola tsisy zaza ray tsisy nisy akakory azy dia efa nieritreritra izy hoe andeha anaraka an'ity Andriamanitra ity izy ny nahitana Andriamanitra i Abrahama tsy nitady an'Andriamanitra i Abrahama no i Andriamanitra no izy ianao zany afa mitaifitsika anao alliance tsika mitsamana hitany alliance tonga Isaka atolory io raikitra ny sacrifice tena natolo zany ka tepo koa zany tepona papako koa zany nafoy ny zavatra rehetra hoy izy lasy zao izy Andriamanitra avototra dolo fa avy amin'ny alalanao nitahina ny firenena rehetra maheritreretra alohan'ny tena idirantsika ny fiderana dia miravytsika maheritreretra ministera avy any Madagasikara no nifidin'Andriamanitra atsangana andehana babo ny Frantsa sy Europe mba saintsero zany dia ao anatiny nefa ianao tena kaikinao sofa ato sika zany naimportena avany Madagasikara reo moatony tena mahavoangy gasy de reo voavany Frantsa reo voavany Amerika fa reo voavany Madagasikara zay tsy ianao io tsy maninony zany mitanjona dia ny royaume céleste ampalitakela Frantsa sy Europe amen fa arakarak'le ositra arakarak'le ministera nampandrahan'Andriamanitra rehefa manaiky ianao oreto tsy vitan'olona ray io zavatra io tena kaikanao Jesosy ary fidolona 12 marina neny izy raha ohatra ka tena zay mea jery Superman ny zalahy tamin'ny maraina niaraka tamin'ny Joshua Sestera zao ary faible ihany neny Superman ny zalahy vo misy vatikely dia mitsongolongolo ohatran'ireny vatikely maitso kely maro zany tsy super mihitsy izy zany mba marina zay mihitsy Jesosy zay lazaiko marina dia marina anareo Jesosy rehefa miteny marina dia marina zay alao meno azy la même puissance nadikany tatirina tsara mihitsy nidikany teo la même puissance le même puissance nanangana Jesosy tamin'ny ao anatinao tena kaikanao dia tady puissance sanasira ina hoe revana dia asinasina kely raha iko an'izay sira fomba amin'ny frantsay zany porte bonheur ino asina talisement e pâte de lapin ina pâte douce na pâte de truc fer à cheval ao anatinao hoe le fanan'Andriamanitra tena tenareo fa malahelo mihitsy ny fanahy masina reo vohatra ka ny kristianina mbola mino n'ireny zavatra ireny amen nao idery tena kaikinao hoe dera dia ho anazy ireny any korala haetiko fa raha taloha zay nohatra zay efa nitsokary ny ala aoka le fanahinao le fanahy zay tao anatin'ny Josoa le fanahy tao anatin'ny Joseph aoka napaka mandrakizay eo atao amin'ny fiainanay Jesosy le fo mora tezitra le fo mora lotika sy mety nampiraraka Mosesy kosa tany amin'ny farany esory dia ongoty satria manana tombony zay miaraka amin'ny Jesosy
manana ny fanahinao io androany sotra raha eo fa iteny zay fa mbola tianao zay ao anatin'ny fiderana ihany ko fa tena tianay ary tena maminay anao ary misaotra indrindra fa nomenao anay zany menao anay zany fahafahany zany le ambany ahafahanay mbola afaka miteny sy milaza fa tena tianay anao loia de raha mitombotsika